Ravana malala dia faly tafaraka aminao indray eto amin'izao fandaharana manokana izao, fandaharana izay ianarantsika ny amin'izany hoe fiainana tarihin'ny fanahin'Andriamanitra. Romanina 4:7-12 fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Androantsika dia resaka ny amin'ny hoe tarihin'ny fanahy masina, tarihin'ny fanahin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Milohan'ny iresantsika an'izay, ndao hiara hivavaka aloha isika. Andriamanitra o Rainay, sotranao indray izay no ny fandaminanao ny fiainanay. Nomenao tombonandro, nomenao fahavelomana, nomenao fahasalamana, dia tafaraka amin'izao programma izao izahay. Tsisy kisendrasendra izany, fa ianao ilay mandahatra ny andro sy ny fotoana. No nandamina dia tafaraka eto izany izahay. Ho anao irery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra any amin'izany. Fa mangataka kosa izahay Andriamanitra o, mba hitahinao manokana n'izao fotoana izao, mba ho fotoana voatahy ho anay. Ary ampio izay mba hanana fototsotra, mba hahafahanay mandray ny fitahim-panahy rehetra izay efa nomaninao anay amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Tononinay sy angatanay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ravana malala, tarihin'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny soratra masina. Zao no nambaran'i Jesosy, Jaona 4:9, dia ny 7:12. Jaona 4:9, 7:12. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana, dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Lay fanahin'ny fahamarinana no mitarika antsika ao amin'ilay fahamarinana izay mana-masina. Ilay nitenenin Jesosy hoe mana-masina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Ny fanahy masina hitarika antsika amin'ny alalan'ny soratra masina. Zava-dehibe ny atsapantsika, ahafantarantsika fa Satana dia miasa, mamitaka, mitarika ny olona tsy handinika ny soratra masina, dia manome fahatsapana, manome ohatra ny hoe misy fanambarana avy amin'ny fanahy masina izany. Mety angamba mety hoe misy nofy, misy fahitana. Tsaroako tsara tamin'ny tenako mbola mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo, teny amin'ny université, dia misy mpiara-mianatra amiko izay anisan'ny namana mpifanerasera-kaiky. Dia zao ny fanambarana nataony tamiko. Tsy te ho tao amin'izy, tsy tiany aho hiresaka aminy mikasika ny hoe hitandrina ny lalàn'Andriamanitra, anisan'izany ny sabatan'i Jehova sy ny sisa. Dia ny azy no nataony tonga aloha. Ny azy no nataony tonga aloha ozy hoe zaho ozy efa nivavaka mafy tamin'ny fanahy masina mba ho tarihin'ny fanahy masina, ahafantarako hoe aiza ny tena tokony hanompoako an'Andriamanitra. Dia ny fanahy ozy ny teny tamiko hoe ity no tokony tena hivavahanao, hanomponao an'Andriamanitra. Ka zaho ozy tsy manohitra ny finoanao, ny fiangonanao, fa fanahy masina efa nilaza tamiko, izay fiangonana hivavahako. Ry havana malala, ny fanahin'Andriamanitra tsy ampirisika olona anankiray hanohitra ny tenin'Andriamanitra. Ny fanahy masina tsy ampirisika ny olona anankiray hanitsakitsaka ny didin'Andriamanitra. Diso fiheverana tsy marina izany. Fa ny fanahin'ny fahamarinana hozy Jesosy, rehefa tonga ny fanahy fahamarinana, dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Ny fahamarinana rehetra ao amin'ny soratra masina dia mifanaraka tsara amin'ny fanambaran'ny fanahy masina. Isaia 4:9-20. Zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Isaia 4:9 dia vakitsika ny 2:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany andininy izany. Ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany
ratsy miteny arak'izany teny zany izy de olona tsy mpisahany fahazavan'ny maraina. Raha misy olona zany milaza izy fa manao fanambarana araka ny fahazavana nomen'Andriamanitra azy, raha vao mifanohitra amin'ny soratra masina sy ny lalàn'Andriamanitra dia efa famantarana mahery vaika ho antsika izay fa tsy fahazavana avy amin'Andriamanitra ny ho azony. Ilay hoe lalàna sy ny teny vavolombelona eto dia miresaka ny amin'ny soratra masina sy ny lalàn'Andriamanitra. Andongevaka itsika ny Exodosy 1:30, teny andininy 9:20. Exodosy 1:30, teny andininy 9:20. Zao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary rehefa vita ny teny nataony tamin'i Mosesy tao tendrombohitra Sinay, dia nomeny azy ny vato fisaka roa izay nisy ny vavolombelona, dia vato fisaka voasoratry ny ratsan-tanan'Andriamanitra. Ilay vavolombelona eo dia hitantsika misy naoty mazava tsara eo ny didy folon'Andriamanitra. Misy ny vavolombelona voasoratra ny ratsan-tanan'Andriamanitra. Ry havana malala, raha misy olona milaza fa nahazo fanambarana avy amin'ny fanahy masina, avy amin'ny fanahin'Andriamanitra, ka mifanohitra amin'ny lalàn'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra ny zavatra teneniny, dia fanambarana milaza antsika izany fa tsy ny fanahin'Andriamanitra no nitarika an'io olona io. Satria nahoana? Satria ny fanahin'Andriamanitra dia mitarika antsika ho amin'ny fahamarinana rehetra. Raha misy olona tsy miteny araka ny lalàna sy ny vavolombelona dia tsy fahazavana avy amin'Andriamanitra izany. Misy olona sasany dia milaza ny tenany izy fa mpino kanefa manamaivana sy mihodina amin'ny tenin'Andriamanitra, ary eo mihitsy ny tena fandriky Satana. Tarihin'ny Satana ny olona hanao atsirambina ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, dia eo amin'izay Satana milaza aminy fa efa manana ny fanahy masina mpianatra azy izy, ka tsy mila intsony ny fandinihana ny soratra masina. Fa ny fanahin'Andriamanitra efa mitarika azy, manambara azy mivantana izay tokony atao. Noho izany tsy ilaina intsony ny famotim-pitorana hoe mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ve sa tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Zany ny hafetsen'ilay fahavalo, ary dia mila mitandrina isika mba tsy hiaino an'izany fanambaran'ilay fahavalo zany, ka anao antsirambina ny fandinihana ny soratra masina, hoe mifanaraka amin'ny soratra masina ve sa tsy, ny zavatra izay noheveriko fa fanambarana avy amin'ny fanahy masina. Dia famadika amin'izay koa zany, rehefa mandinika mandre feo isika na mandinika ny tenin'Andriamanitra, dia angatantsika ny fanahin'Andriamanitra mba hanazava amintsika ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mandre zavatra ao amin'ny feo fieritreretantsika eo isika ka tsy mifanaraka izay voalaza ny soratra masina, dia efa fantatritsika zany fa tsy avy amin'Andriamanitra izany toe-javatra izany. Jesosy dia nanao fampitandremana. Ny olona izay voafitaka toy izany dia lasa mpamitaka ihany koa izy. Izy tena nefa voafitaka ary izy koa dia lasa mpamitaka. Zay nge no tiany Jesosy ambara amin'ilay hoe mpampianatra sandoka. Misy moa zany dia efa tonga dia manao fanahiniana fotsiny izao mihitsy, efa fampianarana, efa fantany fa ny devoly no miteny aminy, dia ataony amin'ny anaran'Andriamanitra mba hoentina mamitaka. Fa misy ny olona indray voafitaka Satana izy, dia rehefa maneho ny fanambarana izay noheveriny fa avy amin'Andriamanitra izy, dia mazava ho azy fa mpamitaka ihany koa izy amin'izay fotoana izay. Mateo 5:2, dia anisan'ny famantarana lehibe ny amin'ny vanim-potoana iainantsika zao. Mateo 5:2, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy: fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana
ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana. Ary raha azo atao, na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahiny. Ry havana malala, ny olona anankiray voafitaka dia lasa mpamitaka ihany koa izy. Zany no mahadiso ny hoe mila olona hafa mba hianatra ny soratra masina ho aho. Iny olona zay itokiako mihoatra noho ny tenin'Andriamanitra iny ve? Olona tsy mety diso ve izy iny? Olombelona mety diso, fa tokana ihany ny tsy mety diso. Fahamarinana, tenin'Andriamanitra. Ilaina ianao zany mianatra ny soratra masina ho anao, mety manampy anao ny fanambarana avy amin'ny olona hafa, avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra, avy amin'ny mpitarika fiangonana, avy amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy. Zava-dehibe zany. Ilaina ny mifanakalo, ilaina ny mifampahery, fa tsy misy olona mihitsy natao handinika soratra masina ho an'ny eo amin'ny toeran'ny olona anankiray hafa. Tsisy zany, fa ny tsirairay avy dia mila mandinika soratra masina ho an'ny tenany. Araka ny tenentsika hoe, za zao raha ohatra ka nisy fahadiso-kevitra no raisiko, fahadiso-kevitra no raisiko, ka zay no ambarako, dia dikan'izay mampianatra zavatra diso an'ilay olona zay ampianariko ihany koa zany amin'izay lafin'izay. Za efa diso hevitra, voafitaka, fa lasa mpamitaka amin'izay fotoana izay. Ry havana malala, efa niresahantsika omaly, nomen'Andriamanitra maimaim-poana ny fanahiny ho an'ny olona rehetra, mba ho hatanjahina fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahiny tsirairay avy amintsika, ary mba samy ho arovana avokoa ka samy ho tanteraka isika, na ny tenantsika, na ny fanahitsika, ny mombantsika rehetra, mba tsy hanantsiny eo anatrehan'i Kristy amin'ny fiaviany. Noho izany dia aza mba manaiky ho arebirebin'ilay fahavalo ny amin'ny hoe ry anina ve dia ho diso hevitra ny amin'ny soratra izy mihitsy no niteny an'izao, dia ianao tsy hianatra intsony, fa hihinana ambolony fotsiny izay zavatra nambara taminao. Nomen'Andriamanitra antsika ny soratra masina, dia nomen'Andriamanitra antsika ny fanahy masina hitari-dalana antsika ho amin'ny marina rehetra. Ary ny fanahy masina sy ny soratra masina dia mifanaraka ny heviny. Ny fanahin'Andriamanitra no nampanoratra ny soratra masina tamin'ny alalan'ny tsindrimandry izay nomeny. Ka ny soratra masina ihany no afaka hanao antsika ilay soratra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra. Vakitsika Timoty 2:7, andininy 9. Zay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana. Ny soratra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra ihany no fampianarana. Ny mpampianatra rehetra dia afaka mampianatra izy, fa raiso ho toy ny tari-dalana hanampy anao mba handinianao ilay soratra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra. Soratra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanotsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Marobe ny olona ankehitriny rehefa mba resahanao izy ny amin'izay voalaza ny soratra masina, dia ozy hoe tsy izany ny anay ka, tsy misy anay sy aniza, fa inona no ambara ny soratra masina. Tsy hoe zany lazain'ny mpitondra fiangonana any aminay, na hoe tsy zany ny fomba fanaon'ny fiangonana misy anay. Tsisy, fa ny soratra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra. Hitahy anao anie Andriamanitra mba ho isan'ireo olona zay naiky ho tariny ny fanahin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra izay nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra ianao. Ary amin'izay fotoana izay dia sady ho mpitarika ny hafa ihany koa ianao ho eo amin'ilay fahazavan'ny soratra masina. Hivavaka isika. Andriamanitra Rainay any an-danitra, sotra anao era-poeran-tsaina izahay, satria efa nomenao anay ny soratra masina ho fahazavana mpitari-dalana anay, dia omenao anay
amin'ny fomba feno ihany koa ny fanahy masina mba hanazava aminay izay soratra nampanoratiny zany fanahy masina zany. Andriamanitro, hitahy ny mpiaino rehetra izay manaraka n'izao fandarana izao any ianao, mba ho mifototra ao amin'ny soratra masina avokoa ny fiainanay rehetra. Mba tsy hisy na dia kely aza zavatra izay tsy araky ny soratra masina, kanefa dia raisinay ho foto-kevitra eo amin'ny fiainanay. Ianao efa nampianatra fa ny olona izay mampiorina ny fiainany eo amin'ny teninao dia toy ny olona endry manorina ny fiainany, manorina ny tranony eo ambony vatolampy, ka na misy aza ny tafio-drivotra, na misy aza ny rika be, na misy aza ny rivotra mifofofofo, dia iorina mafy tsy iontsina ny fiainan'izany olona izany. Andriamanitro, mba ho izany ane izay rehetra, izahay izay tafaraka eto amin'izao fandarana izao, izahay izay miaino sy mijery an'izao fandarana izao. Angatana ianao mba hamela ireo tsy fahombiazana tamin'ny lasa, efa rano raraka ireny Andriamanitro, fa manomboka eto dia mba ny soratra masina irery ihany izay hazavain'ny fanahinao masina, mba izany no mpitaridalana anay eo amin'ny fiainanay, fa izay tarihiny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ny vavaka dia tononona sy angatana amin'ny anaran'i Kristy, ilay efa maty nisolo heloko anay. Amen.